aoka tsisy teny ratsy ivoaka amin'ny vavanareo fa izay teny mahasoa ho enti manome fahasoavana amin'izay miaina. Efesiana 4:1-9. Miteny amin'ny fahalemem-panahy. Aoka tsy aloky ny vavantsika izay teny maloto, misy karazan'olona dia tena gaga mihitsy ianao rehefa misokatra ny vavany teny ratsy na zavatra mahafinaritra na zavatra tsara, sakafo tsara zao aza no aroso sy hohanina, zavatra mahafinaritra dia tsy maintsy mifangaro teny ratsy kely foana. Mampalahelo ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Ry namana, andao handray lesona isika. Aoka tsy loaka amin'ny vavanareo izay teny maloto, fa aoka ho teny tsara ho amin'ny fampandrosoana, anaovana asa hitondra fahasoavana. Amin'ny mampanara-dian'ny Kristy antsika dia tokony ataontsika izay hahatonga ny tenintsika, ny teny ho fampianarana, ho fifampaherezana amin'ny fiainana kristiana sy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Inona no tokony atao? Aoka ho lazaina isan'andro ny famondram-pon'Andriamanitra ho antsika. Misy namana miresaky hiteny izy, misaotra Jesosy eo, misaotra Jesosy eo. Na misy zavatra ratsy aza mitranga eo amin'ny fiainana, misaotra Jesosy eo, mankasitraka anao Jesosy eo. Ary dia tena feno fiainam-panahy mihitsy ny fiainan'izany olona izany. Aoka hiteny mpitiavana mandrakariva isika. Hokatsahana mandrakariva, hieritreritra mandrakariva, ny amoahana voambolan'ny fahamasinana sy ny voambolan'ny fahamarinana, voambolan'ny fitiavana. Tokony ilazan'ny Kristy isika amin'ireo izay tsy mahalala ho ambara izany Jesosy izany. Nataiza misy an'i Kristy io manko dia izao. Tao amin'ny sinagoga, teny amoron-dalana, teny an-tsambokely, dia teny feno hevi-dalina mitondra fanantenana no nambaran'izany Jesosy izany. Ary tokony ho toy izany koa isika amin'ireo namantsika. N'aiza misy antsika dia araraoty, ny fotoana mety ilazana ny mpamonjy amin'ny hafa. Raha manaraka ny ohatra izay nomen'i Kristy isika dia hivoha eo amin'ny vavantsika ny voambolan'ny famonjem-panahy. Hipololoitra eo amin'ny tenintsika ireo teny mitondra fampaherezana hitarika ny olona ho any amin'ny famonjena. Ry namana, indraindray dia tsy amin'ny alalan'ny atao hoe fitoriana ny filazantsara, conférence be mihezinezana no andresena ny lahatra ny olona, fa amin'ny alalan'ny teny fampaherezana, amin'ny alalan'ny teny feno fitiavana, amin'ny alalan'ny teny fifanohanana izay ataontsika dia be ny olona ho resy lahatra. Ny teny mamy izay natolontsika. Aoka ho tsongaina ny voambolana, ho fidiana ny voambolana izay ampiasaintsika hitondra fampaherezana ho an'ny namantsika. Nomena antsika ary izany mba ahazontsika mampiseho ny talentantsika anehoana an'i Kristy. Mampiseho amin'ny Kristy amin'ny mampamonjy sy mpamela heloka azy. Mitoria amin'ny fahalemem-panahy. Tsy voatery ny fitoriana ny filazantsara zany, tsy eny ambony pilipitra, any amin'ny conférence na toe-javatra mitory teny, fa izao amin'ny alalan'ny teny mamy mitory filazantsara. Ho tahiny ianao, tafatoetra aminao zany afatra izany, hivavaka isika. Saotra Tompo fa mampianatra anay an-trano ny ampiasa ny teninay, ny lelanay, ny molotray mba hitondra tenim-pitiavana. Ampianaro anao an'izany izay. Na dia ao anatin'ny vanim-potoana mihazakazaka sy ny faharatsiana aza no misy anay, ampianaro hizatra hiteny-pitiavana izahay. Tanterao amin'ny fiainanay izany no ny herin'ny fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.